Hiditra eo amin'ny fizarana fahatelo lehibe isika dia ny fanambarana amintsika sy ny fanazavana amintsika ary ny fanolorana ao atsika ny amin'ny tendry mialoharososona hita ao anatin'ity toko fahadimy ity. Misy enina no entiko eto amintsika eto no mikasika an'izany. Ny voalohany dia le teny ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andiny faraka amin'ny roapolo tapany faharoa. Izao no voambara raha tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy Jesosy: tahaka izany koa no ameloman'ny zanaka izay tiany. Andriamanitra dia mamelona ny maty. Andriamanitra dia mampitsangana ny maty. Zay le hitantsika ao anatin'io andiny faraka amin'ny roapolo. Dia zay le ambaran'i Jesosy: tahaka an'izany koa ny zanaka ihany koa dia manangana amin'ny maty ary mamelona ny maty koa. Zany izy. Ary eto zany ny anambarany azy dia hoe zay tian'ny zanaka no anatanterahany an'izany. Zay tian'ny zanaka no anatanterahany izany. Zany hoe misy zany tsy mandray an'izany ary misy mandray an'izany. Ka ao anatin'izay fisehoan-javatra anankiroa zay ambara amintsika izay no isehoana ilay atao hoe tendry mialoha rososona. Ka ny fanambaran'i Jesosy hoe dia tahaka izany koa no ameloman'ny zanaka izay tiany dia mamongo io teny io. Liavana malala ny Tompo. Zay ny ilazana amintsika fa tsy hoe misy tian'ny zanaka zany dia tsisy misy tsy tian'ny zanaka. Raha ohatra ka tsy miaina isika ary tsy mino zany atao hoe tendry mialoha rososona zany dia tonga amin'ny fanontaniana mipetraka toy izany ary tsy mahita valiny mahafa-po. Satria mieritreritra ny hoe raha misy tian'ny zanaka zany dia misy ny tsy tiany. Ary raha misy ny tsy tiany fa maninona ny zanaka no manavakavaka tahaka izany. Ary dia izay indrindra ny isehoan'ny tendry mialoha rososona nambarana hoe ny efa n'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra. Ny efa nofidiany Jesosy Kristy ka tiany dia ireo anehoany ny momba ny zavatra rehetra. Ary na izany aza dia hita mazava ao fa ity olona marary ity dia narary ny jara. Ary maro manodidina azy teo fa dia zao no izy lay mijaly, tsy nisy ny karakara, tsisy ny rara, izy lay efa voatendry ny Tompo handray an'izany fahasoavana izany ka hitan'ny olona. Ary ny faharoa manarakaraka an'izany fantatritsika tsara fa ny olona raha nahita ny lehilahy io sitrana dia fialonana ny tonga ho aminy. Bedesina le lehilahy ary omenatsiny Jesosy. Zay no hitantsika ao. Dia tahaka ny hitantsika tamin'ny heriny ny mombamomba an'izany tenidinika izany. Ary eo ny alalana hoe lay tian'i Jesosy dia mandray ny fahasoavana avy amin'i Jesosy. Fa lay tsy tian'i Jesosy dia mametsiny ary anivela ny mandrakariva fa tsy tafiditra ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany. Ny faharoa dia eo amin'ny andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Zao no teny eo amin'ny famitinana azy eo anatin'izany hoe ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay nirahany ianareo. Zay ny teny faharoa eo amin'ny andininy fafito amby telopolo sy ny valo amby telopolo no resahana amin'izany. Jesosy Kristy mametsiny ireto jiso reto zany hoe raha ohatra ka misehoany izany filazana ny tendry mialoha rososony zany dia efa fantatr'Andriamanitra tamin'ny voalohany fa reto olona reto dia tsy izy satria ny tenin'ny Tompo dia tsy mba mitoetra ao anatiny ary izy dia tsy mety mino zay rahan'ny Tompo ety aminy. Izay izy fa hoana efa fantatra mialoha zany. Eo azy Jesosy Kristy efa manazava, efa mampitsidika ny fampianarana rehetra mba halalan'ny olona ny asan'Andriamanitra sy ny momba n'Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa, zako miasa. Hoy Jesosy Kristy reto olona reto dia mametsiny azy ny amin'ny hoe ianao tsy mitandrina ny sabata. Jesosy manazava hoe
Andriamanitra ndraika atsika midinana-pona rehefa tonga ny sabaty fa miasa Andriamanitra ary araky mahandriamanitra an' Jesosy tonga ety ambany masoandro hitondro zany fahazavany zany de miasa ihany ko izy na sabata aza ny andro. Ny fahatelo Jaona 5:5 toy izao ny favaky ny teny: kanefa tsy mety manatonay ianareo hanananareo fiainana. Raha nyresaka momba ny fiainana Jesosy de nyteny tamin'reto olony reto ihany ko ka Jaona nambarany kanefa tsy mety manatonay ianareo hanananareo fiainana. Izay le lazaintsika hoe le tsy ao anatin'ilay tendry mialoro sosona, tsy ao anatin'ilay voatendry hananan'i Kristy dia tsy manatona azy mihitsy. Ary no izy efa tsy isany manana fiainana raha teo satria efa fantatra Andriamanitra hatrany voalohany de tsy mety manatona izy mba hananany an'izany fiainana zany. Ny fahitanao ve zany magaga? Ny fahitanao ve fa io misy olona iray mahavita asa mahagaga, mahasitrana olona tsy salama nandritiny aman-roapolo taona, mahasitrana ny jamba, mahafaka ny marenina, mahanadio ny boka, mampitsangana ny maty, de tsy mbo gaga ve anao eo anatrehan'izany? Hafa le amin'ny andro iainantsika izao a, hafa le amin'ny andro iainantsika izao a, tadidio tsara fa hafa lay sandoka be ankehitriny sy ny tamin'ny andron' Jesosy Kristy. Am'izao fotoana izao de misy olona milaza fa mahatsangana amin'ny maty nefa sandoka be, sandoka be. Tsy laza zavatra betsaka fa alao rehefa misokatra ny fiangonana de tantara zavatra betsaka aminareo momba n'izany hoe ity amin'ny tomkom-pinoany ity sy ity olona ity a de manao ny zavatra ohatran'izany mba mieritreritra izy ohatran'ny tompo manao hoe sady manangana ny maty sy manelona ny maty kanefa tsy zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy akory. Fa eto zany a ny ilazana an'izay de hoe ianareo tsy mila n'le fiainana, noho izany tsy tafiditra ao anatin'le fiainana. Ianareo satria tsy ao ary tsy manana anjaran'le fiainana nareo raha teo tsy mety manatona na mitoetra ao anatin'izany fiainana zany. Ka io araky ny ambara tsy hoe manalatsiny an'Andriamanitra akory fa hoe ny olombelona mihitsy zay tsy ao anatin'io tendry ho amin'ny fiainana io de tsy mila ary tsy mitady ary tsy mikatsaka an'izany izy, tsy manatona an'izany izy, tsy ilainy zany. Zay izy ary fantatr'Andriamanitra mialoha zany. Manaraka an'izay a dia ny ao amin'ny 1:1 ny 1:1. Ny 1:1 a de zao ny vakiny: tsy mandray laza avy amin'olona aho, tsy mandray laza avy amin'olona aho. Eo zany ny filazany Jesosy a fa Andriamanitra izy ka tsy mila dinidinika hoe iza ny olona ilaza aminao, iza ny zao ka me dinidinika aminao. Tsy mandray information avy amin'ny olona izy, tsy mandray laza avy amin'ny olona ihany ko hoe mandondoko azy sisy fa Jesosy Andriamanitra fantany azy, fantany azy ka rehefa tonga izy a de manangona ny azy. Zay ny nataony. Ary zany no asa napetrany ho an'ny fiangonana, hanangona zay anazy mbola tsy tafiditra ao anaty vava. Ary zany nitoritsika ny filazantsara satria ao anatin'ny fitorian'ny fiangonana ny filazantsara no antso ho an'ireny zay mbola nivelany reny efa tokony hanana anjara ao anaty vala. De zay zany lay fitorian'ny filazantsara sy ny asan'ny fiangonana ety ambany masoandro. Ny fahadimy a mialohan'ny farany a dia ny ao amin'ny 1:7. Ny 1:7 a de zao no ambara ao: izako Jesosy io a dia avy amin'ny anaran'ny raiko nefa tsy raisinareo, raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany de no raisinareo ihany izy. Jesosy tonga tamin'ny anaran'ny ray, tsy nyraisiny reto jiosy reto. Ary zay ny ilazany Jesosy: raha misy olo-kafa tonga amin'ny anaran'ny tenany de nyraisinareo izy, fa za tonga tamin'ny anaran'ny ray tsy raisinareo. Ary zay ny ilazantsika le tany aloha tany hoe zalahy mandinika baiboly sy ny sisa midinika tenin'Andriamanitra io ne tsy mitady
ary tsy mieritreritra ao am-pony akory ny fikatsahana sitrapon'Andriamanitra e. Ary zay tsy alalany an' Jesosy, ary satria tsy manana fanahininy izy hity han Jesosy, dia tsy mahalala sady tsy mahafantatra mihitsy, ary tsy tonga amin'ny fanatonana an' Jesosy. Ary zay ny tenin' Jesosy eto hoe izaho dia avy amin'ny anaran'ny ray nefa tsy miraisinareo. Manapana momba ny tendry mialorososony zany. Eo amin'ny safidy sy ataon'ny olona dia miariary hoe tony le tsy izy, tony le zao, satria ny fony efa doto, ny sainy efa tsy mety mandray tsony, ary ny fiainany efa manalavitra tsy mety manatona izany fiainana mandrakizay zany. Ny fahenona sady farany ao anatin'izany fandrosona antsika ny amin'ny tendry mialorososony zany dia ny andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fafito amby efapolo farany. Zao no ambara ao amin'ny anaran'ny Tompo: fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ho nino ahy, Jesosy io, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, ataonareo ahoana no fino ny teniko. Mosesy dia nanoratra ny amin'ny Jesosy, ny amin'ny zanaka, ary teny lava sy maro zany ka tsy ho talo saitsika. Fa Mosesy efa nanambary ho avy lay tahaka azy, ary mihoatra no izy azy. Jesosy ambary io satria izay no Mesia. I Mosesy nanoratra an'izany, ary ny soratra zay nataon'ny Mosesy dia ninony reto ary niekeny reto jiso reto, ary reharehany mihitsy azy zany. Kanefa zao nanoratra momba azy Mosesy fa tsy nandray zay soratra Mosesy momba an' Jesosy ireto jiso ireto. Inona no antony? Zay ny fanontaniana. Ary zay fanontaniana zay dia tsy ho voavalitsika mazava raha tsy tsaroantsika hoe ny antony tsy nandraisany an'izany dia fa misy heviny fa ao anatin'izay ny fisarahany manana ny Kristy satria efa notendreny, sy ny tsy manana ny Kristy satria efa fatany raha teo ny toe-pony sy ny toe-tsainy ary ny toe-panahiny, fa tsy manana zay hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy azy hatramin'izay ary tsy ho azy mandrakizay. Amarana ny fotoana sikariavana satria vita ny fanazavana, vita ny fanehoana amintsika ny teny sarotra mila fanampiana ary ny fanontaniana tonga avy amintsika manaraka n'izao fotoana izao. Ary ny farany moa dia ny fanolorana antsika fanazavana ihany koa ny amin'ny tendry mialorososona, izay isan'ny antony anatanterantsika ny fampianarana isaka zoma tahaka izao amin'ny fanarahana ny filazantsara ny Jesosy zay soratany Jaona. Ivavaka isika ry havana, Tompo isaoranay ianao ny fahatanterahany ity fotoana ity, fa sitraka ao ry Jesosy Kristy Tomponay io, na elonay indray ny fampianarana avy aminao, voarakitra ao anatin'ity filazantsara anao ity Jesosy zay nosoratany Jaona, ka ampitaina hitondrana fampianarana, hitombona amin'ny finoana, ary entana amin'ny finoana, hiainana amin'ny finoana, ka hitombonay amin'ny fifankatiavana, ary atonganay arisika sy azoto mandrakariva amin'ny fanompona sy ny fanontany ambainday ny fanjakanao eto amin'ity fitandremana misy anay ity zao. Tompo, azaveranao mpiaino manadino e zay rehetra nandre zao fotoana izao, fa ataovy mpiaino mankatoy sy mahatsiaro, ary mampiatry izany eo amin'ny fiainany, ka olona hitombo finoana, olona zoto amin'ny fanomponanao, ary olona ahay hifankaty, satria zanakao efa manana ny fiainana mandrakizay satary ny diny ity, ary tanteraka amin'ny fiavianao fanompony indray, amin'ny kery sy ny voninahitra manangona ilay efa nofidinao sy notendrenao hanana anjara ominao. Tompo, fantatrao zao fiainana hatrehana izao, zay tsy maintsy entina iambavaka ary trotronay
ho eo ampilatananao mandrakariva satria indraindray de miteraka adi-tsaina mampanahy tonga alahelo ary mahatonga anay savolaina indraindray ho any amin'izy moa zahay tompo ao aminao no misy nyteny fiainana mandrakizay fantatrao tompo zao zava-misy eto amin'ny firenena eto am'izao tontolo zao ary eto am'ty faritra nalamanga misy anay ty ny afitsiko ty valana reton-doza coronavirus ity mpamonjy io mangataka aminao zay ny fiarovanao ny olonao isam-batan'olona isa-tokantrano isam-pianakaviana eny tompo ny fiangonanao manontolo eny Madagasikara manontolo Jesosy entina iambavaka ireo tompona ndraikitra rehetra nomenao fahefana hitondra sy hitatana ity nosondrazana ity meo fahendrena ireo tompo mba hay-andamina sy andrindra ny zavatra rehetra ary meo fahendrena koa ny vahoaka entina mba hakatohany zany satria tsy misy afa-tsy ny fitodiana aminao ary ny fanekena ny olom-boatendrinao zany no ahafahanay mandevona tsikilikily zay mety ho fanao ratsy tsy fakatoavana misy ary iasanao koa tompo amin'ny fandevonana izany retin-dratsy zany vavaka aminao zay tompo ny amin'ny fitohizany zao fampianarana zao no avy mametraka feno am-pilatananao zay tompo tsy ho azo tsampiny zany fa mba ho tanteraka soa ary apetraka eo am-pilatanana koa ny fiantana ny vahoakanao satria fantatrao am'izao fotoana zao tompo fa misy ny adidy zay tanterahan'ny fiangonana misy ny ilana vola zay totosain'ny fiangonana tsy afa miala am'izany zay satria ny vola de nataonao tongotry ny filazantsara ampandianana azy ka na de mbola any anaty fioboana ry zay de mbola afaka manatanteraka ny asanao amin'ny fampitana azy ireny amin'ny fomba samihafa ary de zany no angatanay aminao sy apetraka eo am-pilatananao tompo ny ataterahanay sy avitanay zany adidy zany na ny adidinay ato anatiny na ny adidinay amin'ny synodam-paritany na ny adidinay any amin'ny folobe ivitsika eo mpamonjy io mangataka aminao zay ny androtsahanao ny fitahina isam-batan'olona isan'ny ankohonana isam-pianakaviana mba azahoanay mamitany zany Jesosy apetraka eo am-pilatananao ny marary sitrano tompo esoro eo amin'ny aretina alao amin'ny rofy vavaka aminao zay ao an'ireo manamanjo omeo fiononana izy ampaherezo mandrakariva ataovy may manaiky ny fandaharanao fa ianao no mameno ianao no manaisotra isaorana mandrakariva ny anaranao ho any zay sahirana Jesosy ary tratrany zany daholo ny akamaroa de ianao tompo no aneo fa ampy mizara ny fahasoavanao ary mitsotra ny tanam-pahasoavanao manolotra arak'izay tandrefy sisa azy ho an'ireny mpanomponao reny mba ahafahany mamita ny adidy amanandraikiny ary ny ijoroany vavolombelony anaranao tompo maro ny zavatra zay irinay sy angatahanay ary tianay mitonony eo anatrehanao kanefa no ny fahafoezany fahalalànay sy ny sainay de zay mahasoa anay re tompo tanterao aminay na de tsy voatolo ny vavanay azy fa zao vavaka izao de akambanay raha teo sady farananay am'le vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo zay any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atano taky ny any an-danitra meo anay an'io zay any sahazo anay ary mamelany elokay tahaky ny namelany zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrak'izay amen miavana malalo amin'ny tompo de faly miaraka amintsika natanteraka an'izay fanompompavahana sy fampianarana zay niakatra ho atsika zany a dia arak'izay voalaza teo a dia mitoy ny fianaratsika jaona toko fahaenina indray zany a no atolotra atsika amin'ny heriny rehefa hianatra ohatran'izao isika de ataovy ao anatrehanareo a zany jaona toko fa eniny zany a ary miaraka amin'ny stylo sy ny kahie ny faharoa arak'izany fanetanana zay natao zany ry avana dia hosoratana eo am'izao ampitain-davitra zao ny laharana ny
atao hoe hanatiratsika sy andefasatsika ny didy amin'ny alalan'ireny airtel monnaie sy ny karazan'ireny. Ary manana an'izany moa zany fiangonana ka hosoratana eo zany dia ao anatin'izany no andro tsahantsika ny didy. Ny diditsika am'izay anoanatsika ny fiangonana, ny diditsika am'izay anoanatsika n'ireny sampana nanao vokatra samy hafa reny ko fa avahan'ny tompona ndraikitra tsirairay reny rehefa tonga any hoe ity adidy tya dia adidy amin'ny fiangonana, ty adidy tya dia narotsaka ho an'ny vokatry ny sampana zay tonononareo anarinao, dia ataovy mazava ary arao kely sms satria omena atsika koa ny atao hoe numéro telefony ndray tompona ndraikitra, dia arao kely sms ho fanamafisana hoe lasa ilay izy. De manantena atsika ry havana amin'ny fanohanatsika ny asan'Andriamanitra, satria fantatsika ry havana fa ny finoana tsy arahan'asa dia finoana maty, ary miasa atsika de mitoy ihany na di eo aza ny fioboana ary de manantena fa amparibe famonjena mahatahiry ny finoana isika ary tena mahay mifankaty ary miasa amin'ny fahazotoana ao anatin'izany. Hampandrosoana sy anytany mba indray ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy hitsangamena tsika na di eo aza zao afitsiky ny valana retin-dratsy zay entiny satana ihany ko atao hoe manao ny fisakanana rehetra hahalevona ny finoan'ny fiangonana kanefa ny fiangonana de mijoro hatrany. Amarana ny fotoanysika ka dia atolotra ho atsika ny tsodrano. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso nareo any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho an'Andriamanitra ery any amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.